Andeha zao teny itoriko aminao zao aiza vaiza no toerana anisantsika am'izao andro iainatsika 17 sy 10 zao mba mihevitra amin'ny fanahintsika ve sika sa mihevitra amin'ny amin'ny nofotsika isan'andro ry havana izany ny soratsika n'Andriamanitra satria mananatra atsika Andriamanitra miteny amintsika miteny velona Andriamanitra mba heveratsika mandrakariva ny amin'ny fanahintsika fa ny nofotsika dia ho velona ao amin'ny vovoka fa ny fanahintsika izay mipetra amin'ny maha-olona atsika dia velona amin'Andriamanitra satria izy ny manome nahoana moa ilay fihevitry ny nofo dia fahafatesana andetsika ny tenin'Andriamanitra mporofo ho vavolombelona zany ry havana Jaune voalohany Jaune voalohany toko voalohany 5:10 toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy aza ity zao tontolo zao lay zavatra eo amin'izao tontolo zao raha misy olona ty zao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavany indray fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo zao dia filany nofo sy ny filany maso ary ndreka momba izao fiainana zao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao izao ihany toy izany ny teny ary mandalo izao fiainana zao sy ny filany ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana ny amin'izao tsika iainatsika zao dia fiainan'izao tontolo zao ny manjaka fatona Facebook fatona internet fitsangatsangana fatona sy faratsiana fanompotsapy maro samihafa zany ny fihevitry ny nofo ry havana fatona karaoke fatona loka maro samihafa tsy misy sitaka fa hevitra mitondra fahafatesana fiainan'izao tontolo zao dia voalaza amin'ity Jaune voalohany ity ka izany mahatonga manontany tena hoe aiza ho aiza ny fiainantsika amin'izao andro 17 sy 10 zao manao ahoana ny fiainam-panahinao manao ahoana ny fiainanara-nofonao mbola hitsangatsanga mbola andoto ihany ry havana tsarovy tsara fa isika dia mbola hotovovoka ary isika dia mbola eona amin'Andriamanitra isika dia mbola ho tsarainy voasoratra ao anatin'ity baiboly ty daholy ny lalam-piainana izay soratsika olombelona tsarovy fa nankely indrindra hatramin'ny antitra indrindra dia mbola ho tsarain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho ataotsika dia mbola ho tsarain'Andriamanitra na ny ratsy vitatsika na ny tsara vitatsika ry havana toy eto ny tenin'Andriamanitra velona azy zany mbola isaoratsika mananatra atsika ny tenin'Andriamanitra manoro atsika ny tenin'Andriamanitra tia dia mbola tsy tonga amintsika ilay teny fitenenany mpitoro teny toko 12 dia milaza mandrakariva teny toko 12 atsarovo ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao dia tsy mola tonga ny andro mahory tsy mola miatra ny taona izay anaovanao hoe tsy sitako izao efa netiko telo zao tenin'Andriamanitra zao ary matoa mbola miverina tamin'ity tanàna sy voatay ity zany tenin'Andriamanitra zany dia izy tianambara izy tian'Andriamanitra ho avotany zany zany olo zany raha mbola sy tonga aminao le fitenenana hoe tsy hitako zao dia saino le zavatra ataonao eritrereto le zavatra ataonao amin'ny ara-nofonao dia saino lay ara-panahinao fa ny fanahintsika nge dia misy ira-panan'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika ny haintsika nge
da avy amin'Andriamanitra e fa raha onkotana antsika ny atsika tsy olona tsontsika fa olona fitenenana hoe razana, olona efa maty, tsy mena tsony, tsisy dikany tsony, ka dia mbola mitoetra ny indrafon'Andriamanitra ry havana, mbola mitoetra le indrafon'Andriamanitra sy ny famelan-keloko Andriamanitra raha mare an'izao teny zao ianao dia tsarovy fa ny fitiavan'Andriamanitra tsy voavilitsika vola makarena mihitsy ka indrafo le famelan-keloka matombola amin'ny fiainantsika tian'Andriamanitra hoanana fiainana. Andere mba hitodrisika le tapany faharoa amin'ireo manatoko vavaly fa fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Iza moa tsy dia hiadana, iza moa tsy dia hanana fiainana, tsy manana fiainana ianao raha mbola mitsangatsanga e. Fisotroana toka dia nipotro 10 minitra atsasakadiny verina ihany le problème rehefa afaka le hafaliana 10 minitra. Zany re dia fifaliana sy fiadanana ho anao tsy ry havana fa hevery mandrakariva ilay fanahy izay mipetra ao anatsika men'Andriamanitra atsika maha-olona atsika. Raha mihevitra sy misaina amin'izany mandrakariva tsika dia hiadana. Atao re tompoko andositra le hevitry ny nofotsika fa eritreretitsika mandrakariva le ho avy ny fanahintsika. Zany zao ny tanjony, zany tena faniriana mba ho ananatsika lova-piainana manakizay. Fa raha mbola mipetra ilay filany nofo tsy manana fiainana manakizay tsika. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra hoe mandehana torio ambarao atao fianatry ny firenena rehetra. Zay dia minena maimaim-pony ary faly zay dia mizara maimaim-pony aminao ihany koa. Toerana efa nalovanay ny zavatra maro samihafa amin'ny filany nofo fa rehefa natsoin'Andriamanitra sy natan'Andriamanitra tafaritona sy ny faratsiana tonga tsy menatra mitony teny filazantsara. Tianay ianao ovavotsy miaraka aminay, tianay ianao ho afaka amin'ny filany nofo. Ny amin'izao fiainan'izao dia tsaroa fa mandalo na dia mandalo azy izao fiainan'izao. Azafady raha miteny hoe aza mirobaroba filany nofo foana isanandro. Tampoka ange Joba toko faraky amby roapolo, Joba toko faraky amby roapolo vakina ny 7:10. Mandany andro amin'ny fahafinaretana izy amin'izay mpimasotra idinany amin'ny fiainana tsy hita. Tsy zany lazan'izany tenin'Andriamanitra dia mampirofo mihitsy hoe mandany andro amin'ny fahafinaretana izy amin'izay mpimasotra no idinany amin'ny fiainana tsy hita. Andriamanitra ny teny an'izany voasoratra ato fa rehefa mandany andro tsika ny amin'ny nofotsika ny amin'ny filatsika tampoka ao atin'izay mpimasotra midina ny fiaina tsy hitan'ny zanak'olombelona anankiray. Sainy izany tenin'Andriamanitra hotoriako amin'ity tanàna soatra ity, izay hotoriany eto ry havana dia sainy mandrakarivo, laliny mandrakarivo, fakafakao alaivo ambony alaivo ambany mandrakariva hoe ahoana ny amin'ny ty nofoko ty, ahoana ny amin'ny fanahiko. Hebreo toko 5. Hebreo toko 5 vakina ny 7:20. Ataka nanendrena ny olona ho faty indray mandeha ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Io le teneniko teo aloha teo. Tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra manome porofo fa izay koa dia tsy mitory tsy misy porofo. Rehefa maty ny olona
araky ny voalazany Jehovah toko faraiky amby roapolo teo, tonga dia mandalo fitsarana. Ary Andriamanitra no mitsara fa tsy ny olona. Andriamanitra ihany koa dia mitsara marina. Zany ny asan'Andriamanitra ny havana. Ka hevery hoe, saina hoe, le tenin'Andriamanitra hotoriana aminao, izany nanasana antsika ry havana. Mba hiaino ny tenin'Andriamanitra, mba hatsapahatsika inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao, na aminao, na amin'ny vadinao, na amin'ny zanakao, na amin'ny vinatoranao, na amin'ny zafikenao. Dia mila miaino ny tenin'Andriamanitra, mila mifananatra, mila mifanomana, mila mifamehy-hevitra, mila mifankatia. Ka mpanjiny ny fiainanao, eritrereto tsara. Ry havana malala, isaoro antsika Andriamanitra, isaoro antsika Andriamanitra, fa tsy niaro an' Jesosy izy. Jesosy tsy nandehandeha fotsiny, tsy nitsangana fotsiny tamin'izao tontolo izao. Niasa izy, tena niasa, tsy voatany izy, sombony ihany ty. Zay zavatra vitan'i Jesosy ao anatin'ity voasoratra ny Baiboly dia tsaroa fa sombony. Nanao vahakakany, na nasitrany, na nafaka, na nakana amin'ny maty, na bahely, mahay mamponiny. Zany ny asan'i Jesosy. Ry havana malala, eto amin'ity tanàna zoatra ity, Jaona toko 9. Tsarovy mandrakariva fa ny tenin'Andriamanitra no entina hitoriana aminao. Jaona toko 9, andiny 12. Jesosy tamin'ny olona indraika nanao hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka tsy mandeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavana iny. Raha hiala fahatona sy ny faratsiana vokatry ny nofotsika fa nino an' Jesosy, fanaraka an' Jesosy, dia afaka amin'ny maizina. Fa ho anana ny fahazavana, fa ao am' Jesosy no misy ny fahazavana, ao am' Jesosy no misy ny fiainana, ao am' Jesosy no misy ny fiadanany fanahy, ao am' Jesosy no misy ny fiadanany fanahy. Zany ry havana ny asan'i Jesosy. Jesosy dia mety manokitra izany fahazarandrarantsika amin'ilay nofotsika. Ny amaranana ny tenin'Andriamanitra ry havana, fa afaka manova zavatra, fa afaka manova zavatra. Tsy misy marobaka mihitsy izay rehetra apetraka am-pelatanan'Andriamanitra. Fa afaka amin'Andriamanitra tsika dia zao ny vavantsika hoe alavivo. Avy amin'nyrehaka nofo zahay, faoka ny hevitry ny fananay mandrakariva Jesosy hitoetra ao anatiray dia mifananao masina hitaritalana. Alleluia! Manova alleluia! Iavely mandrakariva no avy mifanahy, iavely aza mijery zara nofo rehetra itsony, fa nofo dia fahafatesana. Voalaza teto, ny amin'ny nofo, ny amin'ny fanahy, dia sainy ny amin'ny nofonao, sainy ny amin'ny fanahinao. Dia eritrereto hoe inona ny tokony atao. Matoky an' Jesosy, mino an' Jesosy. Raha nanafaka anay Jesosy, anafaka anao ihany koa. Satria Andriamanitra tsy mizatavan'olona, tsy manavakavaka, fa anokotra tany amin'ny fakany mihitsy. Ry havana fijoroana vavolombelona kely, raha afaka tamin'ny fitenenandratsy tamin'ny heritaona, dia ozy ny tefolo na nay ny tefolo fanahy, mitenena anao ratsy ao anatin'ny saika, ao anatin'ny mokotra ao, dia ozy hoe Jesosy ao, tsy teny ratsy tsony amin'ny anaran'i Jesosy ao mandraky tiany androany. Voninahitra ao an'Andriamanitra ry havana, fa ny devoly dia maka fanahy foana. Rehefa hita ny devoly fa madio ny olona, dia avy ny devoly. Saorana an'Andriamanitra ry havana, fa afaka io kolesikara, ny folo sikara, io misy sikara, io misy volo, io misy vata sikara, dia oza hoe tsy amin'ny anaran'i Jesosy, fa izany ny hevitry ny nofo. Raha fokan'io mety ho faty eo amin'ny eo satria efa afaka, dia mbola hivelona indray re, tsy hivelona amin'izany tsony mety ny namako atao io ny hevy rehetra tsia aorta no amiko, sy stara no amiko,
maty arava amin'ny sotoan'io aza tsy manome vola ntsony hoe tia tsy mahita ntsony izay le fihevitry ny nofo riava maromaro tian'Andriamanitra zay netiko taminao teto isaorantsika ny tompo fa tiatsika izy matoa nomeny an'izany teny torohevitra sy torolalana fanitsiana ho voninahitra an'Andriamanitra riavana hivavaky isika